Ampifaliana mandrakariva riavana malala eny amin'ny tare miramirana nazontsika miona toy zao indray mihain'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny afatry meny antsika amin'izao volana voalohan'ny taona vaovao meny tompantsika izao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay manolotra ny tenany ny fahotantsika hanafahany antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Alarobia 7 Janoary 2022 mpanjinantsika ny hevitra manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Ndeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah amin'ny fahazavako sy famonjena iza natahorako. Jehovah amin'ny fiarovana mafy any aiko iza nangovitako. Raha manatina isinana nofoko ny ratsy fanahy izay favalo sy rafilavy dia izy ihany ny tafotoana kalavo. Na dia misy atokony mitoby hiady amiko aza tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihany aho. Zavatra iray aloha nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiavako. Dia nitoetra hatramin'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Amen. Hello.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpiary ny olonao ianao ary velona manrak'izay ka mitondra fahavelomanao anay koa misaotra sy midera ary mankalaza ema voninahitra sy narinao masin'izay maloana ny fitiavanao anay. Tompo, manatona mpanitsy teny izay mamindraha fo anay ry mamelahany erikay no niavy tanetiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fizaliana. Tompo, amakisen'ny mofinainy izay dia taria amin'ny fananao masina mamantarina ny sitraponao aoka hitombo ny finoanay ary fantarinay tokoa fa mahefa ny zavatra rehetra ny tomponay. Anaran'i Jesosy Kristy naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao ao bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany dia nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho an'i Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary risy mazava avy tany an-danitra nelatreratra tampoka nandidina azy. Dia lafy tamin'ny tany izy ka nandray feo manao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izao ny Jesosy izay anjehanao. Fa mitsangana ka mankanesa ho any an-tanàna dia lazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny naleny dia nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy. Ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotro. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay omeny mino azy. Mifanay mivakina tamintsika teo, Asan'ny Apôstôly toko 7 dia 1 ka hatramin'ny 7. Tantara nosoratan'i Luka milaza ny iovan'ny Paoly Kristiana. Tsapa fa mahay zavatra rehetra ny tompo. Miaro ny mpanompony. Miaro ny mpanompony. Tsy mandeha ho azy akory ny asa vitina filazantsara fa tsy maintsy misy hatrany ny sakatsakana izay miseho amin'ny endra samihafa. Mafy ny fanenjehana sy nazon'ny Kristianina sy ny Apôstôly tany Jerosalema sy ny manodidina taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. I Saoly dia lehilahy nafana fo tamin'ny fanenjehana sy fampiroroana ary ny fanagadrana sy famonoana ireo Kristianina. Nananany ny fahefana. Teo am-pelatana ny sery rehetra satria nahazo taratasy fahazon-dalana nanao izany izy. Amin'ny fotoan-tsarotra sy mahatahotra ny Kristianina toy izany indrindra no mitetrery Jesosy ka miaro ny mpanompony amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Mazava arak'izany fa izay manenjika amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia manenjika ny Jesosy. Mahay zavatra rehetra ny tompo na ny fahavalony aza azo ny ampiasaina. Na ny fahavalony azo ampiasaina. Voasakana teo ny fikasan'ny Saoly rehefa nihaona tamin'i Jesosy. Tsy zaka ny maso ny hazavana ny eritreretra nanodidina azy ka lavy tamin'ny tany izy. Tonga jamba ny masony ka tsy afaka ny lalana intsony. Resy tanteraka izy, tsy afaka hifampita sy fanandrana amin'ny sery ananan'i Jesosy ny seriny sy ny fahefana teo am-pelantanany. Nanomboka eto dia Jesosy no manam-pahefana ny mibaiko azy amin'izay asa ampanaovina azy. Mitsangana ka mankanesa ho amin'ny tanàna dia lazaina aminao izay mety ataonao. Rehefa mihaona amin'i Jesosy ny olona dia miova amin'ny fisainana. Saina izany ry havana. Dia an'Andriamanitra sery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mofinaina ny menao izay anay izay manefa mahay zavatra rehetra ny tompoka afaka miaro ny mpanompony ary na ny fahavalona azy azo ampiasaina hiara-iasa aminy. Saora tompo fa mitarika anay andiny teny izany amin'izay tokony ataonay. Tompo, sitrandro marary ka amenao fanantenana ao amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahay indrindra mantsy ianao ary mino izany izahay ko atao ny asa fitsaboana. Tompo, ampirezo azony manjo. Vonjeo ireo maresoky olona ary ireo sahirana sy jovanao ireo any ampigadrana ihany koa. Tao ny fihazakazanay amin'ny teny ity. Ho tanterao tompo izay mahasoa mpanomponao tsy tsiraray avy. Jereo manokana ny firenay Jesosy, indrindra ny amin'ny tolo-kevitra narehana ny fireneny. Mivavaka dia tena aminaran'i Jesosy mpamonjy anay sy mpanasitrana anay izay efa nampiombona anay amin'ny vavaka manao hoe
ranay eo zay ny an-danitra ao masinina ne ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo ny an'io zy anina sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay zay meroka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isa finoana ry havana malala ny ijodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitry ny faharetana sy ny finoanana ny ampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesosy. Bosainy iray sy vavy iray ny rano mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.